La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Arabatra amin'ny saramanitra Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Andrary sy tsara lalàna. Mahazo Arahinao ny fampalalambavao miaraka amin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampalalambavao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Tony etsy bahoaka etsy amin'ny kajany telo amby folo mena dia efa tafatsangana azy ilay ambara ho gouvernementa iraisana gouvernementa izay ny HVM ihany no maro anisa izay mifanohitra tanteraka amin'ny didy izay navoaka ny HCC izay tsy hainompeo intsony hatramin'izao mampametra-panontaniana ny rehetra ihany koa hoe fanarahan-dalàna sy ny hoe tany-tan-dalàna. Nafana ny etsika famaranana ny carnaval de Madagascar izay nitoditsaina teny Mahamasina tamin'ity androany ity ankoatrin'ireo trano eva isan-karazany misy ihany koa ny fisian'ny fifaninanana izay mampiavaka ny faritra iray. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tonga tao amin'ny serana tsambo ny Valence ao Espagne androany ilay sambo Aquarius nitondra ireo mpitsopinenana 300 isa ireo olona tonga tamin'izany. Nadidindrao arahanao afaka fotoana foy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba an'ireo ray rehetra ihany koa amin'izao fetiny ray izao. Fa ny hanomboantsika ny vaovao dia mitony etsy bahoaka etsy amikazany 13 May na dia efa tafatsangana azy ny ambara vao hoe gouvernementa iraisana gouvernementa izay ny HVM ihany moa ny maro anisa amin'izany izay mifanohitra tanteraka amin'ny didy izay navoaka ny HCC izay tsy hainompeo intsony hatramin'izao dia mampametra-panontaniana ny maro sy ny rehetra ihany koa ny hoe fanarahan-dalàna sy ny hoe tany-tan-dalàna ny Antsipireny ary. Mitohy hatrany ny fihetsiketsehana etsy Analakely manoloana ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Mitarika izany hatrany ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana izay niova ho hetsiky ny fanovana. Takin'izy ireo amin'izany hatrany ny fialan'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarim-Pampelina Hery. Eo ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny gouvernementa lazaina hoe iraisana avy amin'ny HVM. Raha tsy izany ny fitakiana dia tondroim-bahoaka molitra ho mpiray petsapetsa sy tsikombakomba amin'ireo solombavamboaka nahazo toerana. Tsy fanazana ny didina avoakan'ny HCC ny nampidirana ireo avy amin'ny HVM tao. Didy izay milaza fa tokony ho araka ny voka-pifidiana solombavamboaka tamin'ny volana febroary taona 2024 ny fanendrena ilay gouvernementa satria ny antoko HVM mbola tany Ankiboniomy tamin'izany. Nisy ny fanoherana ireo ministra avy amin'ny HVM avy amin'ireo mpiasan'ny ministera toy ny teo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola, ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny postra izay voatery andro alimbe ny nanaovana ny famindram-pahefana. Nanao fanambarana ny fanoherana ny ministry ny serasera ihany koa ny mpanao gazety noho ity farantsy fanaradalàna sy lavitry ny afo amin'ny fifaneraserana ary mbola fianakavian'ilay Ramatoa Pandrarà tsy zoviana amin'ny malagasy ny nanodikodina ny volan'ny komina maro niaraka tamin'ny prime ministra teo aloha no sady ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana mahafaly solon-andrasana. Nandritra ny filan-kevitry ny gouvernementa voalohany tsy nasiana resaka ny fiakaran'ny solika fa ny notratratratraina dia ny hoe mila fitonina isika hikarakara ny fifidiana filoham-pirenena maika saingy ny alin'io niakatra 50 ariary ny vidin-tsolika. Inona no tena fototry ny olana ankehitriny? Ny tsy fanarahan-dalàna tsotra izao. Olana ny mbola fisiana ministra avy amin'ny HVM, eo ihany koa ny tsy nanalana ny filoham-pirenena na dinaka anazy fa nandika lalam-panorenana. Hatreto aloha mbola tsy azo antoka ny hoe filaminana sy fitoniana maharitra izany. Dia mifampanontany tena ihany koa ny rehetra ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hanazavana amin'ny taranaka mampara ny atao hoe fanarahan-dalàna sy ny tany-tan-dalàna. Nandritra ny adihevitra tamin'ny fandaharana ankitso-po farany teo izay nanasana ny Jean Omer Birzika izay prime ministra teo aloha sy Razafy Hermanana izay mpitondra teny vondrona politika mampara no nanambaran'izy ireo fa tsy mamaly ny etaeta-bahoaka
nandrafetana an'io gouvernementa io fanadina. Matoa manao fihetsiketsehana hatrany ny vahoaka manoloana ny nananganana io gouvernementa io dia misy antony. Ilaina averina ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, fa raha tsy izany dia tsy hisy fivoarana eto amin'ny firenena. Hoy Berizik Jean Omer, Prime Ministre teo aloha. Ny zany dia tsotra ihany. Mikasika any io gouvernementa io ataoko fa azo ny olona rehetrarehetra tsara zany satria matoa misy le hetsika misy amin'izao fotoana zao dikan'izany misy zavatra tsy mety ao tsy milamina. Matoa ny HCC tamin'ny didina voaka ny laza amin'ilay article 8 hoe sous réserve 2 voalaza anatin'izany eo ny filaminana ny fandriam-pahalemana sy ny zavatra rehetrarehetra mba ampilamina sy ampitony ny vahoaka. Raha ohatra tsy tanteraka izany zavatra zany fomba ahoana no ahafahantsika zany iroso amina fifidianana izay tsy mifanaraka na velively amin'izay zavatra tadiavintsika zany hoe zany ny fahamalinana, ny fandriam-pahalemana, ny fifampitokisana amin'ny vahoaka sy ny mpitondra azy. Izay zavatra zay ny zavatra tena lehibe ifantohan'ny aim-pirenena ho avy. Nisy nitindry avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka tsy maintsy nandefitra ny mapara. Misy ihany koa ny mitady ampizarazara ny armada ka mila mitandrana ny mpitarika politika, hoy Razafy Maefa Herimanana, mpitondra tenin'ny vondrona politika mapara. Raha misy toerana tianomenany ireo miara-dia aminy dia ohatra ny ao amin'ny armada zany tiako lazaina. Satria ireo moa zany miara-tolona ary miara-miasa amin'le atao hoe fanavotana ny firenena dia tokony ireo nahazo toerana atao. Kanefa zao ny zavatra azo adinontsika tonga teto ireo communauté internationale dia ianao angamba Andriamatofo Omer Berizik mahafantatra tsara ary afaka manazava tsara say mba hoketo hoe raha mbola amin'ny stade misy atsika izao aloha tsy afaka amin'ireo tsy saty dia ho saty raha tena hoe fitiava-tanindrazana hoe tsy mila nareo tsony zay. Kanefa tonga ireny mpanelanelany ireny mba tsy dira amin'ny Madagasikara anatin'ny crise tena lalina dia voatery nandefitra ny mapara ary 7 na dia tokony ho 30 ary ministra ao 7 ny ministra mapara ao anatiny ary ny zavatra tena mampalahelo ary io moa ngamba ny mbola misy fotoana ametrahanareo fanontaniana amin'ny Andriamatoa Premier Ministre Tsay Christian dia ahoana dia tsy mba nisy anaran'ireo ao anatin'ny armada eo dia tsy mino an'izany dia ahoana zany rehefa tena nanao an'le nomination zany le président de république Andriamatoa Rajaonary Mampianina dia nailitra fotsiny. Ka zay zany ny isotomako ny saitsika hoe matoa nailitra fotsiny ireo armada reo dia tiana ampiadiana trano isika ary tokony hitandrina mpanohatra zany ka tonga dia zavatra nitranga teo moa le zavatra iny tapoka be fandro am'firy ary le andro mifamifito ary izy ary nisy io moa le manipulation politique atao mihitsy zay atara izy dia tsarotra be manao an'le réaction. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia tsy misy ny fiverenan'ny fampianarana raha tsy misy ny vahaolana matotra amin'ny fitakian'ireo mpanabe nandritry ny fanambarana izay nataon'izy ireo. Ankoatr'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny sandika ny mpampiofana mpampianatra ny tokony hijerena ny tombontsoan'izy ireo. Mikael Armarla. Tsy misy fianarana mivoha ary tsy misy mpianatra mianatra raha tsy misy ny famaliana ny fitakian'ireo mpanabe rehetra manerina ny nosy na andritra ny fanambaran'izy ireo. Miantso ny ministera ihany koa ireto mpanabe ireto hieritreritra dian'izao ny mety isiany ny fanemorana ny daty mpanadina-panjakana amin'ity tao-pianarana ity. Tsy mbola misy sekoly misokatra raha tsy misy fanambarana izay ataon'ny foibe avy etỳ Antananarivo sy ireo mpikambana rehetra. Ny fiverenana an-dakilasy dia tsy ho tanterahana raha tsy misy fifanarahana mazava mahakasika ireo fitakiana izay efa natao. Ny faharoa, mampitandrina ireo fahavalon'ny tolona izay mikasa ampizarazara ny mpampianatra sy ireo mpikatsaka tombontsoa manokana ka mitarika ny mpampianatra hiditra an-dakilasy na avy etỳ amin'ny ministera foibe zany na DREN na chef Cisco na chef Zapy na chef d'établissement na olon-tsotra eny fa na olom-boafidy na olom-boatendry. Fahatelo, manome tokony ray aman-dreny zay fa hanao izay azo atao amin'ny fanatrarana ny fandaharam-pianarana ao aorian'ny fivahan'ny olana ary miandro sahady ny ao amin'ny ministera ny amin'ny mety ho fanakisahana
ny datim-panadinana izay ho atao. Entsakelin'izay dia nanao fanambarana ihany koa ny teo anivony ny sendika ny mpampiofana ho mpampianatra fa misy ny tsirariny miatra amin'izy ireo sy ny asany. Amin'ny maha ivitoerana fampiofanana ara-pedagojika ny NFP sy CRNFP dia ny mpampiofana no tokony atao lahara-pahamehana amin'ny fampitaovana natanterahana ny asa rehetra araka ny tokony ho izy. Mitaky izahay ny hanomezana ny statut particulier ho anay mpampiofana mpampianatra indrindra amin'izao fotoana fanavaozana lehibe mikasika ny fanabeazana izao. Rariny tokoa izany manoloana ireo andraikitra marobe izay sahaninay mpampiofana toy ny fampiofanana, ny tantsoroka atao amin'ireo mpiofana tsirairay toy ny mini-mémoire, ny mémoire professionnel, ny stage sy ny sisa marobe ary ny famolavolana ny fandahara-piofanana sy ny votoatiny. Tokony hifanaraka amin'ny asa atao ihany koa ny tambi-karama ho an'ireto mpampiofana ho mpampianatra ireto fa tsy tokony hiankina amin'ny toerana anaovana ny asa ho hatrany izy ireo. Hatreto samy miandry izay ho avalin'ny ministera na ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'ireo fitakiana maro ireo ireto sendika ireto andrasana ny mety hitoyany izany. Lafin'ny fampianarana izay hatrany tena nanao hetsika ihany koa ny teo anivon'ireo mpampianatra ao atsimo andrefana tamin'ny diabe izay nataon'izy ireo. Isan'ny fitakiana nataony izy ireo ny fanomezana tambi-karama. Ankoatra izay dia takian'izy ireo ihany koa ny fialan'ny direna any an-toerana. Fanampanazavana. Ny famerenana ny subvention'ireo ENF no tapahan'ny direna efa misy ray taona zay. Takinay ny alignement grille indiciaire sy ny andamnité isan-karazany ho an'ny mpampianatra raitra mba hifanaraka amin'ny toetrandro. Takinay ny fialan'ny direna tsy mandrefana tsy misy atakandro sy ny firogony satria nagnarama olo hampamono ny mpampianatra mitolona ato amin'ny direna tsy mandrefana. Ambarana eto fa tsy miverina sekoly izahay mpampianatra aty mandrefana raha tanteraka ireo fitakiana ireo fa indrindra ny fialan'ny direna mahavitrika hela eo amin'ny toerany no ireto antony manaraka ireto. Fanaovana tsy nisy hazolena ny mpampianatra aty mandrefana izay nataony direna sy ny firongana. Fiantsona fivoriana kosa indray dia ny Brown CSS Antananarivo, syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs anciennement de l'enseignement supérieur dia miantsona mpikambana rehetra amonjy fivoriam-be manokana izay atao analatsinainy faha-20 ny volana jona ho avy izao. Izay atao amin'ny 10 maraina ao amin'ny faculté des lettres et sciences humaines. Anapa-kevitra momba ny raharaham-pirenena sy ny zoa makasy ny syndikatsika moa no jerena ao anatin'ny izany. Izay mahakasika ny fiantsona iny fa tahaka ny mahazatra dia tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorinan'izay no ahitantsika ny tsy fandriam-pahalemana ny faritra Bongolava any ny fisiny dahalo ambony latabatra. Eo ihany koa ny hetsika Carnaval de Madagascar izay farana tamin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble. Avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylées. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy.
arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anary sy tsara lalàna mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona io arany ianareo fangaza ihany mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidin'entana 10 ariary ny azo eo akitelo a tombo vitany loka mety ho azo bon d'achat 10 ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary de loge eo ihany fisarihana ny 30 jona amin'ny 1 ora Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary Ce sont les 2 tueurs les plus redoutables au monde. Leur identité est secrète. Même l'un pour l'autre. Ça va le boulot? L'amour devient meurtrier. On a un problème, Jane. Apparemment, tu souhaites ma mort. Et je me soucie de moins en moins de ce qui peut t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Brad Pitt. Angelina Jolie. Toujours vivant, mon bébé? Mr. and Mrs. Smith. Araky ny hitantsika teo eny Monsieur et Madame Smith izay film lalaovany Angelina Jolie sy Brad Pitt no hitantsika anio alina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao dia mbola tsy milamina hatrany any amin'ny faritra Bongelava amin'ny fisian'ireo dahalo ambony latabatra raha ny fanazavan'ny solotenan'ny mponina sy ny filohan'ny fikabanana piompiomby any an-toerana. Fanampanazavana. Fototry ny olana ao Bongelava zany mahatonga ny olona tsy fandriam-pahalemana mihamafy isan'andro io dia ny kolikoly eo anivon'ny mpitondra eo an-toerana. Misy firaisan-tendro anivon'ny faritra, préfecture tonga any amin'ny fitsarana any dia vosotra hatrany. Ireo izay hita fa tratram-body omby mamono olona zao dia mahazo fahafahana vonjimaika. Nisy tokoa ny ezaka izay nataonay teo anatrehany any fotony mihitsy fa nefa dia ny zavatra valy ny azonay dia fandrahonana lazaina fa hosamboriny zay lazaina fa hogadrainy zay hamoronana dossier hony raha miteny an'io. Lafo mavao hafa kosa indray dia nafana ny hetsika famarana tamin'ny carnaval de Madagascar izay nitotosaina teny Mahamasina tamin'ny ety androany ety ankoatran'ireo trano eva isan-karazana. Misy ihany koa ny fisian'ny fifaninanana izay mampiavaka ny faritra iray. Mikael Armarola. Fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany amin'ny faritra iray na maro no tena tanjona. Voalohany ka nanaovana ny hetsika carnaval de Madagascar izay nokarakarain'ny Ortana. Voasolo tena avokoa ny faritra 2020 isaky ny hetsika karakaraina toy izao. Miditra amin'ny andro farany kosa izany tamin'ity androany ity. Androany zany dia mamarana ny hetsika carnaval de Madagascar isika. Izay ato amin'ny Ortana zany karakaraina izy ka hitantsika ohatran'ny tamin'ny omaly ihany misy défilé ny olona avy any faritra dia misy koa moa zany ny concert zany hoe famarana anazy misy concert ny Samuel androany après-midi manomboka amin'ny 3 dia mitohy moa zany ny exposition samihafa ahitana ny mampiavaka ny faritra. Tanjona amin'ilay zany fampahafantarana antsika zany ny zavatra mety misy any amin'ny faritra. Any amin'ny faritra sy eto Analamanga tatsika moa zany fa misy tsena anankiroa amin'ity carnaval ity androany misy tsenan'ny Analamanga dia misy tsenan'ny avy any amin'ny faritra. Fomba anankiray zany fampahafantarana ny olona ny faritra anankiray. Zany hoe ny tanjona moa zany dia anjarany antsika zany mitsidika an'ireny faritra ireny ary ny fitsidihana an'ireny faritra ireny ny district eto Analamanga dia fomba anankiray fandraisantsika anjara amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany. Nisy ireo mpitsara manokana tamin'ny carnaval sy ny hetsika nataon'ireo solotenan'ny faritra ka nisy ireo nahazo ny loka mbola mitohy ny hetsika ary tanjona hatrany ny ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany raha ny fanazavana. Misy fananana zany le carnaval satria hitantsika fa misy délégation zany avy any amin'ny faritra zany hoe misy délégation ohatrany avy any Melaka avy any Betsiboka zay tonga eto amintsika mampahafantatra ny kolontsaina mampiavaka anjareo ka zay fahavitsina zay zany no tsara akasana dia misy
misy fifananana ilay zany dia misy loko amena zareo ho amin'ny voalohany faharoa sy fahatelo. Ny fanohizana moa zany hitantsika fa tamin'ity taontsika niova toerana satria izy tamin'ny fotoana natao teny amin'ny avenue ny indépendance ny arabe fahaleovantena teny amin'ny Analakely ka hitantsika fa azo lazaina hoe mahafapo koa zany ny fanaovana azy eto amin'ny alohan'ny stade ny Mahamasina ka hitantsika eo ny toerana izay nevantsika aza fa azo lazaina hoe misy zany ny andihan'ny fahadimy afaka teniteny zao zay hoe karakara andihan'ny fahadimy ary mitohy koa izy tsy hijanona satria hetsika anankiray zany ahafahantsika mampandroso ny fizahan-tany eto amin'ny firenentsika. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray mondial 2024 izay atao any Russie dia vokatra nandritra ny andron'ny omaly no tanterina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity arahoary. Mondial 2024 raha ny vokatra omaly akoatry ny fandresen'ny Frantsay izay vantanterina taminao teto amin'ny fampalalam-baovao Cool TV nitsa antsehatra ihany kory mesizony namany. Raha ny fiona dia nisaraka Adsala Rainoroy izy ireo raha niona tamin'ny Islande. Tsy nampoziny maro ity vokatra ity. Taorina izay dia nifandona Peroa sy Danemark ka nivoaka nandresy tamin'izany zareo Danois tamin'isa Rainwatch. Totoafy tanteraka ny fanafihan'ny zareo Peruvianina fa tsy navita ny nahitan'ny masona raton'ny Kasper Schmeichel mpiandra rato Danois. Nitsa antsehatra omaly ihany koa ny solotena afrikana iray dia Nigeria fa resena avy hatrany moa ny azon'izy ireo raha niona tamin'ny Croatie niondrika tamin'isa Rainwatch izy ireo tamin'izany. Raha ny amin'ity androany ity dia miditra antsehatra ny mitazona ny anaram-boninahitra dia ny Allemagne. Mbola androany ihany koa ny manomboka ny mondial ho an'ny zareo Breziliana izay tarehan'ny Neymar ho taterina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany araka izany ny vokatra ho amin'ny androany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tonga atao amin'ny seran'atsambon'ny Valence ao Espagne androany ilay sambo Aquarius nitondra ireo mpitsoponenana. 300 isa ireo olona tonga tamin'izany fanadina. Naharitra herinandro mahery ny fotoana nijanonan'ilay sambo Aquarius nitondra ireo mpitsoponenana teny ambony ranomasina. Tamin'ity androany ity moa no nahatongavan'ilay sambo nitondra ireto mpitsoponenana ireto tao amin'ny seran'atsambon'ny Valence ao Espagne. Tamin'ny enora sy sasany maraina any toerana dia efa nisy sambo italiana iray tonga talohan'ny fahatongavan'ny sambo Aquarius nitondra ny apahan'ireo mpitsoponenana ireo. Ora vitsy taty aoriana vao tonga ilay sambo Aquarius izay ampiasain'ny SOS Méditerranée sy ny Médecins Sans Frontières. Ny mpisifindra monina farany dia tonga tany amin'ny sambo miaramila italiana iray hafa mitondra ny anarana hoe Orion. 300 ny isan'ireo mpitsoponenana ireo ary 500 isa amin'izany no lehilahy, 20 no vehivavy ary 7 amin'izy ireo no bevoka. Tanora 720 isa sy ankizy 12 latsaky ny 13 taona no miandrandra fiainana mahafinaritra amin'ity fifindrana ity. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany. Soa tsara ato tompoko. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sara lalàna. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.